dia ny araky ny hitantsika androany vaovao lehibe anankiroa no mitranga androany a dia ny resaka investiture tany États-Unis d'Amérique ary ny firasarasa sy ny fisosasosany vaovao nandeha teto amin'ny toile sy ny aina aman-jery amin'ny Facebook, LinkedIn sy ny karazany, Twitter ary nanao ihany koa momba ny assassinat tany Madagasikara zay ho tantaraiko amintsika eto moa ary somary ho lavalava satria tsara ihany zany no ametrahana ny tantara amin'ny toerana tokony ametrahana azy satria tsy mety ny mandray ambolony ka dia lasitsika ary samby niara-nijery tsika ary ny tenako manokana moa zany dia nametraka recul kely par rapport amin'le démocratie sy ny zavatra nitranga tany États-Unis. Marina tokoa fa élection présidentielle an'ny Amerikanina iny zavatra nitranga iny. Kanefa n'inona izany zany amin'ny resaka géopolitique, géoéconomique, ny globalisation sy ny karazany tena zava-dehibe ary tena lehibe tokoa ho an'izao tontolo izao ny fahitana voalohany indrindra amin'ny hoe modèle démocratique na modèle social politique na code de conduite fotsiny des grands hommes, si l'on peut dire, amin'ny zavatra mitranga ao anatin'ny olana politika goavana amina firenena anankiray. Ny zavatra tokony ho fantatritsika rehetra dia zao: ny olombelona na 80 taona na 70 taona dia misy foana amin'ny fotoana ray tsy apozina mipotra ny tsy famatorana. Mipotra ny tsy famatorana satria mety ho voabaikon'ny tondrom-po, ho voabaikon'ny fitiavan-tena diso tafahoatra, ho voabaikon'ny vaovao tsy marina eo am-pelantanana, na voabaikon'ny fiarovana ny tombotsoan'ny groupe na ny tena na ny vatatena manokana, na voabaikon'ny voninahitra, na voabaikon'ny vola ary indrindra ny fitiavan-tseza. Ny fitiavan-tseza io manko dia midika zavatra maro io: tombotsoa lehibe amin'ny fanapahana, tombotsoa lehibe amin'ny fandrarahana, tombotsoa lehibe ihany koa amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny satria ianao dia voakarakara ny institution, voakarakara ny firenena, voakarakara ny mpiasam-panjakana na ny fonctionnaire, voaro ny tafika na ny miaramila. Maro ny tombotsoa ary indrindra ny fanapahana ara-traikefa, ara-toekarena ao anatin'le firenena. Zany hoe isika zany raha mahita an'ireny États-Unis na USA ireny na ireny Amerika ireny, États-Unis d'Amérique ireny, dia tokony ho tsapatsika fa ny mamaika ny mpanao politika voalohany indrindra dia ho tonga eo amin'ny fanapahana
ary maître à bord. Maître à bord satria maro ny opportunité na ny zavatra mety hitranga mahasoa no sady mahafinaritra no mampanankarena ho an'izay olona manodidina n'le filoham-pirenena na izy tenany mihitsy ka azakazaka araha-tosika satria tsy araha-tosika fa tena azakazaka araha-tosika miaraka amin'ny famonoana tena fanataperana arena angalana an'io le Graal, le pouvoir suprême qu'est être président, bien sûr, d'un État, d'une nation, le seul maître à bord, va-t-on dire, les opportunités économiques, les opportunités de business. Raha zany États-Unis manokana zany fotsiny zao no resahana dia ao ny resaka pharmaceutique, ao ny resaka armement, epsilon par rapport amin'ny zavatra zany atao hoe opportunité governor atongavana amin'izany atao hoe filoham-pirenena amerikanina zany. Anka marary ary tena marary tokoa raha efa avy lany vola ianao kanefa tsy lany. Nizaniza filoha amerikanina mitondra teo, misy anankitelo ny filoha amerikanina mitondra ka tsy lany, nisy zany ary tena marary ary tena nakarary an-dralahy mihitsy le izy satria tsy zaka amin'ny vavoniny. Ohatra amin'izany John Quincy tany amin'ny taona 1825-1829, Grover Cleveland, Benjamin Harrison. Izany zany anisan'ny hoe président dia fa nefa zany zao andriamatoa izy teo comment il s'appelle déjà Trump, zay hitatsika fa tsy lany ihany koa. Zany hoe depuis 1912 zany de président anankitelo no tsy réélu. Ary zay zavatra zay tena anisan'ny tena hoe nitsongadina amin'izany inga Trump tsy réélu amin'izao fotoana izao ty. Nakarary an'i Trump mihitsy le izy satria voatotohana aloha voalohany indrindra ny fierté personnelle ranamana ary voatotohana koa le fierté an'le couple satria rehefa tany amin'ny adihevitra teknika dia tsy afenina fa tany dia efa mazava ny karatra hoe tsy pasy le ranamany ity. Ao anatin'izany koa Jimmy Carter, malgré ny succès-ny David Kemp sy ny karazany zany, Camp David ozy tiky. Ka ny tiako tenenina sy hazavaina inona ny ifandraisan'izay amin'ny zavatra mitranga eran'izao tontolo izao. Nambarako teo hoe ny olona na gropin'olona hiazakazaka andeha hanao filoham-pirenena zany dia voalohany indrindra hifandrombaka ny fanapahana irery
amin'ny fitondrana ny firenena. Raha jereny zany any Madagasikara de tena misongadina fa anarany fotsiny misy zany hoe présidentin'ny ACC, anarany fotsiny misy zany hoe présidentin'ny Assemblée nationale, fa tena lazaiko anao fa barana mba misy ny chef d'état-major fa tsy anintsy aniny. Inona koa ny tiana olazaina amin'izany? Raha miteny hoe hiazakazaka amin'ny fanapahana irery pour les pays avancés, développés, politiquement, organisationnellement, administrativement, socialement, intellectuellement, dia azo nuancena izay teneniko izay hoe mitondra irery. Satria raha sanatrian'izany, ohatrany hoe kahan'ny Madagasikara zany États-Unis zany, de minoa marimarina ianao fa tsy nanaiky miala ary hiala eo i Andry Rajoelina rehefa tonga ny fotoana nalana azy. Na démocratique io, na constitutionnel io, na inona io, ny légitimité an'ny fanalana fitondrana, na izy na iza, de amin'ny alalan'ny présence massive ny vahoaka eny an-dalambe. Na démocratie mandroso ianao, na démocratie tsy mandroso, azadiny fa tamin'ny taona 1968 zany efa nanomboka nanjaka ary nanomboka nitsoka ny rivotra vaovaony zany atao hoe démocratie zany taty Frantsa. Fa rehefa nidina an-dalambe ny vahoaka, ny teniny hoe aok'izay dia voatery niala ny mpitondra tamin'izany. Any États-Unis, fomba hafa indray ny fomba fisehony. Afaka manao empêchement amin'ny alalan'ny procédure zay ifampisoniavana ny vice-président ohatra, même à quelques jours ny fin de mandat. Malheureusement moa nanda nga Pence tsy nanao sini. Azo ny chef d'état-major atao no miteny hoe na andeha hibaiko anay raha Andriamatoa Trump hoe apohay ny bombe atomique, il n'est pas seul à détenir les codes, encore moins les boutons. On peut bloquer certainement par des procédures de mise à feu méticuleux et prudent. Hitanao amin'izany zany hoe na eo ara le fakapanahy tamin'ny Trump, andeha hanao dido, andeha hanao mokondo, rehefa nijoro Jean-Éric Rakotoarso, nijoro ny chef d'état-major, de nanaiky niala nga Andry Rajoelina. Zany hoe Trump zany ny teneniko eto par métaphore bien entendu. Misy zany hoe Jean-Éric Rakotoarso zany ao anatin'ny constitution américaine, misy zany chef d'état-major zany ao anatin'ny constitution américaine. Fa tant que mbola maivandoha ohatran'ireny no mitondra à Madagascar, des hommes qui n'ont pas d'envergure, des hommes qui sont dans le sous-lélakisme absolu, des imbéciles sans pareil, tsy voatra mihitsy Madagascar. Zay no mahatonga ana miteny hoe socialement, et un peuple qui tient la route, qui sait faire la différence. Marina fa
tsy nataony tradition de passation. Lasy Trump nivoaka voamaraina izy dia nataony ny tokony nataony mitsotsotra amin'ny Floride izy zao. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle be back aux izy. Et d'une manière ou d'une autre hozy, je reviendrai. Zay nanisan'ny tenin'ny farany ary azadinonareo fa raha zava-bitan'ny Trump ohatra fotsiny ny record tamin'ny baisse du taux de chômage inégalable, ny baisse des impôts, nampidininy ny impôt américaine, nefa tsy nanakana développement zany malheureusement nandalovan'ity pandémie ity dia teo mikofona daholo ny rehetra. Zany hoe le bandy zany navita zavatra fa zao rehefa hoe itiny tapaka constitutionnellement miala ianao dia miala. Dia nitsaitsaika izy Ramatoa ny akanjo mainty hatramina ny kirarony Ramatoa vao kritika daholo ho an'ireo olona mampianatra an'izany atao hoe communication zany eto amin'ity ndao sy say ity dia andana jereo fa hatramina ny akanjon'ny Ramatoa Trump vao kritike sy ny kirarony raha ohatra ianao nieny directa avy amin'ireo chaîne américaine tamin'ny nandozany Trump ny Maison Blanche. Vao kritika jusqu'au moindre détail. Nefa za raha mijery an'ilay Ramatoa hoe malgré qu'elle s'était habillée en noir, tsy naseho an-dralahy mihitsy moa le kirarony fa tsy azoko an-tsaina hoe inona le kritika tamin'le kiraro. Mety le nalalaka indray zay ngambany. Zay zany amin'ny akapobeany ny zavatra azo raisina tamin'iny zavatra iny. Nangataka nga Joe Biden tout de suite l'Amérique unie fera la force. Avec l'Amérique unie ozy izy, les États-Unis unis. Efa unis zany. No avitantsika zavatra betsaka. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia frappe fotsiny zany e. Frappe fotsiny zany. Na ho an'ny Trump, na ho an'ny Biden, frappe zany. Il y a ceux qui ont dépensé pour que lui, il soit là. Il y a des gens qui ont dépensé pour que Andrew Rajel soit là. Lui-même, il a dépensé. Fa ianao zany, à la différence en américaine, misy arifenitra ny azy hoe ity iny tsy azonao dépasena satria fiarovana amin'ny vahoaka, fiarovana ny tombontsoan'ny firenena, fiarovana ny tombontsoan'ny vahoaka surtout. Any Madagasikara tsisy an'izany. Tsy misy an'izany. Tsy mahafaty ny filoham-pirenena mandeha mitsangatsangana any Fort-Dauphin. Soi-disant andeha Ambouloase. Une délégation présidentielle forte. Pour y passer la soirée, on sait très bien quoi et pourquoi. Tout le monde le sait, mais ne le dit pas. Moi, je nuance pour que vous compreniez. Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il foutait là-bas le président en fait? Andeha ambony azo anankiray roa. Dia mijery ny olona mandihy tsapika. Io koa zany mba tena zavatra tena hoe midéshonore antsika malagasy io. Tena mialatsiny fa tena tsy mety le manandevondevolo le. Ianao zany tonga avany dia bokosy ianao président ianao dia mipetraka ianao mitsinanana tsara jery an'le malagasy ampandizina. Tsy lehilahy lehibe tsy zazakely. Tena mba tsy mety rangahy. Le zavatra tsy hoe zavatra officiel goavana be le ohatrin'iny. Dia tena nilaina ve le nampandizana olona teo?
Lasa le olona mampandiha am'ty le tanana etsiketrikery tsaitsay voalavo ty. Marina fa tradition manaiky aho. Kanefa reny sinona na fanambaniana ihany koa. Ka ianao moa manaiky an'le izy, de avy eo menomenona le any amin'ny faritra hoe fa maninona zay tsy mahazo toerana. Fa ataonareo merina daholo ny mahazo toerana, nareo au plateau daholo ny mahazo toerana, ka adalanina izany e. Adalanareo zalahy. Anareo vous êtes bon pour les cahuètes. Vous venez me dire, vous venez pour me réclamer. Oui, ataovy Fleury, ataovy zao. Anao me défendre en cause côtière. Il n'y a pas de cause côtière qui tient. Firy volana, firy taona zay nitabatabaky teto zay. Réveillez-vous, strapontin, dans un gouvernement, là où les représentés, tu l'as, strapontin. Alors que qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, plutôt, pour vendre leur peau, leur avenir? Les jeunes de Tulia, qu'ils soient membres de ma part ou l'Armada, et tous avec Andradel. Mais est-ce que ça a été reconnu? À un point où, là, ça mène les mers, tchanin, même pas quelqu'un qui ne représente même pas 3% ou 4%, ça va tout. Any vahoaka malagasy mifidy azy raha nisy nihajo Andriana Narvelo, lasa mena bandy kely tsaninona, tsy fantatra hoe avaiza na avaiza, misy tsy minina. Bandy kely tsy fantatra hoe ahoana, taizany voantony. Comme si c'était hoe tsisy olona le mapara. Araky ny teneniko hoe dès la première heure, olo dery. Tsy tadidiko tsony ny anaran'ilay ry. Était là à côté de Andry Rajoelina. Même pas sénateur. Il n'était pas reconduit en tant que ministre. Bien fait aussi pour sa gueule. Ohatran'izany zany le zavatra mitranga any Madagasikara. Samy manao zay mahafalifaly ny sainy. Mitondra seul le président tsy mahateny rivongadity. Jean-Éric Rakotoartso zany. Hoe président efa mihoatra mety anie zao. Le chef d'état-major mihanahana fotsiny. I madama metsena isaka teteky mividy Dior. Vidy Ninarisy, vidy Chanel. Parfum mameno ny trano. Zany vadina chef d'état-major zany. Ianao ry ambadika riry général hoe tafiditra amin'io affaire io. Misy ny gendarme zany teneniny eto. Ka raha ohatra ianao hieritseritra ohatran'ireny Amerika ireny na États-Unis d'Amérique ireny, misy effort ataonao na ianao malagasy ihany koa raha mi-exiger ny mety fa tant que mbola mio laisser faire sy laisser aller io de samy taraiky eo. Taiza teto ambonin'ny tany tompoko nisy an'izany hoe mpitondra firenena de mivadiny aty a Frantsa no mipetraka. Taiza teto ambonin'ny tany nisy an'izany. Inona zany nataon'le bandy io rehefa tsy ao mivadiny? Mandritry ny fotoana maharitraritra. Vous allez me dire hoe fa inona ny tena cause miafina cause miafina Fleury? Ah,
Mialatsiny tompoko efa tsy ny olona tsony. Fa tsy miafina amin'ny olona tsony. Même dans la nuit, ny vorondolo mahita alina, ny saka koa mahita alina. Les réunions tardives, tête à tête, c'est quand même bizarre, hein? Ah ben oui. Zany hoe tsy secret de polichinelle, tsy secret hoe hermétique na opaka intsony fa secret de polichinelle, lasa resadr-draza. Tsy zany no mitondra an'le firenena. De reto olon-dehibe daholo manaraka ny capricen'le ry fotsiny. De raha vao medaladala de tonga de sévit, puni. Ireny niveau any États-Unis tompoko. Anjaratsika mieritreritra hoe afaka siècle firy tsika vao tonga amin'izany niveau zany. Na ny niveau ara-toe-tsaina fotsiny ary. Tena tsy afenina fa tena jilamboty le Trump. Fa zao ny arifenitra na ny balizy efa mipetraka efa siècle maromaro no miaro-ny démocratie any États-Unis. Izy koa manana olona afaka miteny hoe non, raha teo tsy mbotra amin'ny malagasy. Tena mety io président, tena sady mody manoatra, rehefa izy mody manoatranoatra loatra an'izay, tena mety io président. Mamadika izy zay. De possible ve? Jereo tsara anie, ny structure maharitra indrindra ao Madagasikara de zany atao hoe HCC zany. Matetika zany mahavita mitraverser mandahana président roa farafahakeliny. Satria le soulelakisme. Oui. Malgré ny intervention nametrahany Trump hoe maty le haut conseiller anankiray iny de tonga de soloina aingana. Tsy nampiotrona ny administration américaine sy ny démocratie américaine. Tafapetraka somatsara Joe Biden. Ny Madagasikara na io resaka volamena io fotsiny azy efa motif de démission de l'équipe présidentielle. Prévu am'izany constitution malagasy, le président il démissionne, c'est le président du Sénat qui gouverne, qui préside par intérim alohan'ny hatongavan'ny élection au bout de 6 mois angamba izay raha tsy diso. Tokony miala mihitsy ny filoham-pirenena midémissionna, ary rehefa tsy midémissionna izy de ny HCC mihitsy na amin'ny miaramila no mijoro hoe monsieur le président okizay. Idiratsika manko iny dossier iny rehefa avy eo. Ary za de tsy somasoma mihitsy aloha, mialatsiny aho. Averiko hatrany voalohany arak'le niteneniko omaly hoe fongariko hatrany amin'ny aingana, processus niangana mihitsy io zavatra io. Satria efa zavatra nandefa ely. Ry malagasy avako, tsy vitan'ny hoe mijery an'ireny spectacle na hoe miadmirer an'ireny zavatra any Amerika ireny ianao, fa ampiaro amin'ny firenenao. Izany mahatonga anay hoe nalavitra aty azy. Hoy aho mantsy an'le rangahy be zay fa
mba niangavy moa izy hoe aza tononona ny anarako izy izy fa na izany naty zany ara mbola ho tononiko ny anaran'io rangahy io ndray andro any satria manadala ny saiko manadala ny saiko satria ny amin'ny farany olona tsy tiako dia ny olona sakaletaka ny olona peureux hoy aho mantsy an'le rangahy zay hoe zao ne hoa rangahy ty nareo mpanao politika ho a nareo nitondra ho a inona daholo nataonareo menakavy aty Frantsa teo nitsokinareo satria nanao ratsy aho zaho hoa niala tany Madagasikara miala tsiny efa mamela ny andro rajoelio a fo mamorona an'ity zavadrehetra ity izy amelezana anahy ampitovizana anahy ohatra ny mpanao politika tsy mpanao politika atoko satria zaho mbola tsy nangataka plasina tamin'iza nanankiray aza candidat présidentiel no nataoko rehefa tsy mety ny tena janoko afaka miaro ny vahoaka amin'ny sehatra rehetrarehetra ianareo a nampahantra n'io Madagasikara io ianareo no nampahantra n'ireo malagasy reo dikan'izany tsy manana droit ianao anakatona ny vavanao ka hijery ny fahorian'ny malagasy fotsiny ao hialokaloka ty Frantsa ty ho a na inona adosonao tany Madagasikara ao tsy manana droit ianao anakatona ny vavanao zaho a miala tsiny dia za mehy teo au pouvoir tsy nitondra teo na indray mandeha za zao za ve hoa dia misy tokony hifandraisako amin'ny olona notiliara tsy redevable am'izany raha miseho a za ve dia misy olona tokony hifandraisako misy antony tokony hifandraisako amin'ny olona amin'ny manakara fa redevable ho aza satria inona ny antony mety mba tsy nahazo diplôma tsaratsara ohatra ny azoko anankiroa reny a raha tsy nisy malagasy ny fofotra ny asa nandoa impôt ka nahafahany Andriamatoratsiraka tamin'izany andro nametraka hoe tsy mandoa frais d'étude ny mianatra ty amin'ny fanjakana raha nisy ara dia ny inscription mbola nahazo bourse indray azy valobabena ho an'ny fireneko ny antony anaovako n'ity zavatra ity eo a satria marary ahy mihitsy ny mahita ny malagasy mijaly sy marary takan'io satria raha mijeriny n'olona mijeriny aty Frantsa fotsiny dia hoy aho hoe tsy maintsy zaraiko amin'ny malagasy ny tetsaina mandroso amin'ny alalan'ny famakiana mibatilampy ny zavatra tsy mety any Madagasikara izay no mahatonga ana mitarika ny sainareo isaitsika malagasy avako malala satria ny filoham-pirenena ajay na Andry Rajoelina izy koa nanajany tsy lambotokely raiso ny zavatra tsara ataon'ny olona ampiasao ary eto any an-tanindrazanao zarazarao amin'ny malagasy na lavitra azy ianao zarao amin'ny malagasy tokony isy ane zany fleury raha koto malala zany tokony isy 10, 20 zany e fa tsy iray na roa fotsiny mba ahafahana isin'ny fizarana hoe ity ny traikefa aty ry zalahy zao ny zavatra mitranga aty misy an'izany hoe filoham-pirenena enjehana amin'ny fitsarana aloha dia efa miteny fa na iza ho avy hitondra ao tsy maintsy atao zany ary tsy maintsy tanterahana tsaraina ny mpitondra mitondra tsy nety teo tsy maintsy tsaraina na izy zay ny amin'iny ampiasao
aza variana mijery fotsiny hoe milay be ny vadin'ny Trump, voan'ny vadin'ny Trump kosa aloha ny Biden. Zany ny mba discussion malagasy. Fa tsy mba hoe enjana rangaty le demokrasia l'américaine. Mafy le ary fenitra. Tsy moramora ane zany hoe chef d'état-major zany masamy teny hoe non am'le filoham-pirenena amerikanina e. Mbola filohany e Trump e. Mba hisy malagasy anao an'izany ve ka halaza? Ohatran'ny Tots Clarel zany na Ralala. Ohatran'ny tsy Ravalomanana zany. Ravalomanana général no teneniko io. Manjary tsy feno ny briko izy. Tsy vitan'ny trano ao Ambohimango. Mba lehibe de lehibe mihitsy manko zao trano amboarin'ny Ravalomanana ao Ambohimango zao. Aza matahotra nareo fa tsy champagne ty fa pêche ty, sans alcool io. Zay ny amin'iny fa de raiso ataovy toy ny modely eto zarazara ao amin'ny taranaka faramandimby ny zavatra hita amin'ny maso sy ny zavatra iainana mba ahafahan'le firenena ihany koa malagasy mba mivoatraingana tahaka ny sasany satria rehefa mijery an'ireny aho dia zako hoe ndry ilay Madagasikara keliko reviniziny tahako izao. Ny olona na de hoe le avion présidentiel fotsiny ary qui appartient à l'État, ngeda be glady be. Ny andralahy mbola mangalatra izy, maninona izy, fatina avion kely, réacteur kely ery, tsy mpindimy. Zay ny avion présidentiel malagasy, ary io mbola tsy mazava amin'ny fiaviana io. Avion présidentiel malagasy hoe dia iny fa tracé hoe tany Ortambo le natratrarana an'le volamena. Mampiasa an'le volona 5R, ASMR iny André Rajoelina tompoko. Jereo ny mois de novembre 2020, 11 novembre angambany izay tany Ortambo iny avion iny, amin'ny Toa. Inona no nataon'iny tany? Inona? Raha ny olona maso fotsiny dia nandrasan'ny olona, io fa tratra. Zarao ary mba omeo fahalalana koa ny malagasy fa aza dia tia tena rera ety andafy ety, satria tokony halalany mety sy ny tsara koa ny malagasy amin'izay zavatra tokony atao. Si sotabe amataraku laifasanitanda tinavadike faidadire utawachiza matiana de matika maturimada Alimanzitata tutto tini vuntani ni tena me farava da dume unenana
fitizahai tsy mba misy ny anorotosi ananitra tato regny anao faza ny adisony nenino e tinampijarinana kamuti verudazahai Anteniteni fona Itsiritiro Namana Veritatiza Lima suanu Bau mi pusaka Kairiti yasa Maisila Fano farava I veritani faresi mi fumo domani Devo fampula I data se mi giufona Indrayantuan Dita di tuera kavamatsara Amindrakuan Didada Raja misapana Nuazo fitalia nitada Fuvutani mi vantan Cimbano funo sinana Raja caso misapana Nuazo fitalia nitada Fuvutani mi vantan Cimbano funo sinana Vedi mauritato Vedi nawandragi Matsara nautahai Bilai dadaki Fiti abanga Milausana Eny ary tompo fanamarinana kely aloha ty le hoe John Razakamalala ny mety sy tsotra indrindra de isika rehetra de bloqué anazy de amizay tsy lany andro miadevitra aminy ianareo satria ny antony de zao zafadiko ny olona ohatran'ireny dia amidy ao anatin'itony resaka itony dia manao zay anakorontanana miady hevitra sy ny zavatra rehetra ato anatin'ny zavatra ataotsika. Zay le izy zay ka de mametraka an'izay discipline zay tsika rehefa hoe misy olona tahaka an'ireny de nareo ihany no manao ny blocage an'le izy. Zao miresaka amin'le hoe tongava tia Madagasikara dia ary Madagasikara no miresaka. Zao ny valiny amin'izany zavatra zany. Mandrasa tatana fa rehefa ho avy ny fotoana hiteny hoe ho avy de tandremo ara so tsy ao le olona tokony hitsena amin'izay fotoana hitenenako zay hoe ho avy tsy enao mihitsy Razakamalala na nareo zay voahiraka noratra ny andihy baiko ny drafitra sy ny taktika ary ny stratégie zay mety zay apetraka amin'izany atao hoe ho tonga ny Madagasikara zany.
efa nataonay zany le roa. Efa nataonay zany. Rehefa tonga tany zay tamin'ny 96 tamin'izany andro nadio ny tanàna. Avy zay, avy zay. Tanao fa avy zay, amin'izay fotoan'izay ianao tsy afaky niteny hoe tsy zany nanoratra an'io. D'accord? Tsy afaky niteny ianao hoe zany nanoratra an'io, non, tsy zany nanoratra an'io. Raha hiresaka amiko ianao amin'ny momba ny hoe maître hanitra, za moa tsy de mino zay mety valikafatra sy ny karazany any. Zao zavatra teneniko anareo. Fierté amin'ny akama dia zao, tsy mbola nisy niresaka io volamena io, dia efa niteny ny akama. Ny tenako zao no niteny an'izany voalohany tany amin'ny volana marsa tany hoe misy avion kely Evasanna mandeha mivoaka an'i Madagasikara, tonga dia direct ilay tomobile eny ambodin'ilay avion, eo an-tongotrilay avion, tsisy foy, tsisy contrôle, tsisy nino. Tsy indray mandeha na indroa ny teny an'izany, nanomboka tany amin'ny 2019 tany, 2020 mbola naveriko, fa tsy hoe rehefa tratra ilay izy amin'izao fotoan'izao dia bezesta daholo, mialany bezesta hozy ilay izy zay. Ary mbola tsy ho fantatrareo, ianareo be resaka fotsiny ireo, samy hafa no hoe averiko ny journaliste manao investigation sy ny hoe journaliste mandray ny zavatra vitan'ny hafa ka ho raisina atao anaty éditorial na reportage. Samy hafa zany tompoko. Sasanangy roa samy hafa zany. Ary samy hafa koa zany hoe olona manao politika, mpanao politika no lasa mitsolasolana ho mpanao gazety. Samy hafa zany. Sasanangy roa samy hafa zany. Ny indray geste intéressé, satria mieritreritra toerana izy io. Efa namerina tsy indray mandeha na indroa, nanomboka tany amin'ny 2009 jusqu'à 2020. Raha tolona tsisy victoire zany efa hoana ozy ny fitenenana. Fa lany mikaro ozy ny fitenenana. Fa tsy hany moa ilay resaka androany, fa veno tsara ny fandehan'ny raharaha dia anjaranareo ny malavaka. Tany amin'ny taona 70 tanoana, 1990 zany, dia nanapa-kevitra ny fitondrana frantsay, ny fampianarana frantsay fa hiala eny Ambatoroka. Voafidy tao anatin'izany ny sitany Ambatobe, izay tena feno fasana teny tamin'izany. Olona vitsy ary tena vitsy no nalala an'izany choix stratégique izany hoe eto amin'ity toerana ity no anaovana ny école française. Tany amin'ny taona 1988-89 tany zany dia efa nanomboka nisy resaka io. Tao anatin'izay zavatra rehetra anseho zay fanapahana au niveauan'ny fitondrana na ny ambassade na ny ministère frantsay, eto no asianany lycée français, dia nisy groupin'olona fetsy.
taka groupin'olona nalalan'ny tracény bypass. Averinao fa tsy malasa saina moa zany hoe tapitapoka eo zany rabe tsy toto zany tonga de manana hektara maromaro. Reto karana manana hektara maromaro amin'iny tracény bypass iny. Fa tsy zay moa no resaka androany. Satria fantatry zalahy le tracé. De ministre ny aménagement de territoire tamin'izany no niaraka ny bizina tamin-dralahy de samy nihinana tao de samy nahazo tao. Zany hoe ny malagasy teo amin'ny fitondrana zany. Zay nalala an'ireny tracény bypass reny, ny tena nalala raha hoe hividy, tonga de voabahana hoe non, tsy mahazo. Na ohatra raha hoe tonga ny tena nalala hoe eto zany le lycée, andao hividy tany eto aingana, efa lasa nikiary. Lasa na vazaha. Ary io vazaha io, ministre ny intérieur tamin'izany no manohana anazy. Ministre ny intérieur malaza, mahavita mitifitr'olona, mahavita mametaka tamaina olona. Kitihana ohatran'izao fotsiny ny sorony tamin'izany androany, tonga de voafetaky ny tamaina le vazaha, tany manoro, masoko ny mahita an'izany. Io ministre io no akamany Gabini, et c'était à partir de ce jour-là, de cette époque-là, la terreur régnait à Tana. Tsy afaka mividy akory anao. Mananam-bola ny tena tamin'izany hoe eto le izy natao mba anisan'ny malala. Fa tonga de mibako avy ny dralahy, terrain domanial, andry-dralahy. Zay olona nanana fasana tao, de nasorona maimaika mena ny vola, de io trano cité PDB ao Ambatobe io anaty lavaka io. Anisan'ny mipetraka voalohany tao ny tenako. Mbola tsy tao akory zany Andry Rajoelina zany. Fa saingy zao mbola tsy nalala tamin'izany. Tsy nalala tamin'izany satria tamin'izany zay mianaka de efa tsy mifankahazo. Tany amin'ny taona 20 zany. Hoe ity olona ho rafozan'ny Andry Rajoelina, satria mbola tsy mivady zareo tamin'izany. Miasa RDG ny carrière an'Andriamatoa Biny. Ity Biny hitako isan'andro de miaraka amin'ny ministre ny intérieur, que ce soit en jet privé ou pour une histoire de cul. Eh oui! Inséparable izy mitsamo reo. Ary na inona foletran'le ankiray tamin'izany, de mijoro le ministre miaro azy. Nanomboka teo ny la montée en puissance ny gars Biny Gilbert. Ianao zany nandova izy, marina nisy an'ity le carrière sy ny karazana. Fa niainga amin'izay ny influence de tout genre, tapitapoka teo, lasa ny groupe Biny Ambatobe. Fanina Paul, c'est malagasy ny eritreritry ny investir teo. Il faut passer par Biny. Lui, il va faire la construction. Il vous cède le terrain à un prix plus cher qu'une villa, je dirais à Chantilly. La Fristamlan. Même pas
80 mètres carrés. Tamin'izany efa namidin'ny Bini 6 milliards. Même pas 80 mètres carrés, moi, je vous dis. J'ai habité dans le lotissement. En plus, sur la rue principale. Mais ça va voir pour reconnaître le ministre en question. Il a eu le terrain le plus bien placé. Il a construit une grande demeure, mais qui n'a jamais été finie, je crois, je pense. Mais ça va voir, tout le bande quel futur. Tout le monde a un Zany zay futur rehetra zany manana potentiel dia napetraka tao ahafahana manao sy mametraka an'izany atao hoe influence amin'izay zavatra tiany atao. Dia nandeha ny pouvoir, nandeha ny zavatra mitranga. Raha amin'izao fotoana izao no voalaza fa le conditionnel est de rigueur dans cette histoire. Fa hoe ny ray aman-dreny ny zatsony na ny vavy na ny lahy dia ao anatin'ny réseau principal d'influence ny Ngia Gilbert Bini. Sanon'ny ino izy teo? Tsy ho sarotra amiko ny ino ny fisian'izany. Satria l'homme ne peut construire, encore moins ne peut fabriquer ou organiser une opportunité sans l'appui de l'État. Il est inexistant. Donc, ça, mila appui, mila soutien. Eo amin'ny niveau, ino izy teo miaraka amin'ny fanjakana izy amin'ny zavatra ataony. Ny fitondram-panjakana koa manaraka azy ary matoky azy. Samy nahiditsika fa miaraka misakafo ry zalahy, miaraka mihinana ry zalahy. Efa nolazaiko teto zany. Ho avy ny fotoana misy vazaha qui sème la terreur et qui est dans des business illicites, fortement prohibés. Ho avy ny voahan'izany re olona. Misy dikany ane zany hoe eny Ambatobe anao no mipetraka. Eny no ahitanao an'ity zavatra fopla rehetra ity. Ilay boay nandeha Audi notifirindra tamin'ny moto. Aneka teo ambavahadiko mihitsy e. Ilay karana notifirindra ka tsy maty iny. Teo ambavahadiko. Ka afahanao naheno ny teny, tonga dia niteneniny ilay karana voalohany. Rapida be koa moa dia tonga amin'ny fianakaviany. Izy koa kolapsa raha teo avy eo. Tonga dia nianaran'olona karana anankiray ao anatin'le roy amin'ity zavatra ity dia miasa eny Andravoahangy no nitononony io raha namany io hoe règlement de compte fa raha maty atompoko lazava igaliba no naniraka namono aho.
teo ambavadiko zany tompoko. Andana afaka manontany nisy sefokotany eny Ambatobe, marina ve zany tompoko hoe mbola ao ny zanaky madamo zany eny Ambatobe, mipaniky zay mihinan-kavy tamin'izay andro zay. Ny tena andeha hivoaka mihitsy, iny nisy moto avy any niakatra dia verina nidina tonga dia niraraha tany teo le bandy. Raha maty aho izy, izay no tenin'ny farany, Galiba no naniraka an'ireny olona ireny hamono aho. Taitra moa ny tena tamin'izay. Rehefa maheno ianao, indray nisy olona tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina, miverina indray zany. Inona ny zavatra nitranga? Nahazo menace voalohany ary voatery tsy maintsy nitsoaka amin'ny Madagasikara dia karana anankiray Rafika. Satria inona ny antony? Concurrent-ny groupe Galiba and Co ary ny mpitondra miaraka aminy amin'ny menaka. Nafantatrao malagasy moa fa monopole ana groupe anankiray ny menaka ao Madagasikara. Fantatritsika ve zany? Rehefa voatonona daholo ny anaran'ny Zatsy, dadan'ny Zatsy, rafodrany Zatsy, tena tsy afenina aminao fa tsy mahataitra zany. Tsy mahataitra zany, ary tena marina hoe misy ny liaison, misy ny réseau d'amitié entre an'ireo olona ireo, ary fantatra zany. Zao fotsiny ny zavatra teneniko anareo, exemple anankiray tena niainako zany. Nisy vazaha niasa tao amin'ny Bini. Ny kotiny io ministra io dia tsy zakany. Ny kotiny le boay anankiray zay koa, samy mpinamana manko izy telo lahy reo, Ngia Sylvain Rabetsarono zany. Niaraka tamin'ny ministra io ny kotiny, miasa amin'ny Bini le olona io. Tsy nanaiky le sipa. Ny rivan'iny, ny expulsen-dralahy. Ingia ministra mihitsy no manao sini ny expulsion. À l'époque de Ratsiraka. Si Ratsiraka, le président, il a bonne mémoire, je suis allé le voir pour lui dire ce de Mbatsarariny kosa. Dia tsy haiko koa zay connivence entre an'rareo tany fa ny-expulsiana le zanak'olona. Tsy ahoana zany. Pour vous dire de quoi ils sont capables. De quoi ils étaient capables. Et de quoi maintenant ils sont capables. Mody malemilemy, moramora ohatran'io Madagasikara io, fa misy terrorisme grave ao. Misy antony matony teny, tsy indray mandeha na indroa. Manomboka amin'izao fotoana itenenako izao dia ny zavatra ho teneniko mety hahafaty aho. Satria mamono ry zalareo. Mamono. Tous les vendredis, tratran'ny sous contrôle judiciaire manko le vazaha, le nanao aveu iny.
tous les vendredis, il doit se présenter devant le juge pour marquer sa présence dans le territoire. Manana IST les bandes. Déjà, les bandes n'ont aveu. Il a reconnu. C'est forfait. Et vous l'en avez. N'avocat les bandes. Des sous contrôle judiciaire tous les vendredis. Mais on vit dans quel pays? Natim tenera ny olona manoratra amin'ireny zavatra mivoaka buzz ireny hoe les commanditaires avaient besoin d'intervenir. Tany amin'ny fitondram-panjakana ambony. Dia mazava be hoe misy tanan'olona ambony ao anatin'izany revo zany. C'est un kidnappeur, semble-t-il, qui a été assassiné. Mais c'est aussi une vie. C'est aussi une vie. Andriamanitra manapaka ny ain'ny olona fa tsy hoe de bout en blanc eo fotsiny de organisation de mafia de lasa mandeha mamono. Azafady le roa. Dans un État bien construit, ayant des balises sérieuses, le président doit démissionner. Satria zavatra tsy azo milavina. Maro ny olona akaikiny, na fianakaviany, ary ny zavatra tsy azo lavina, navelana andeha fotsiny le tompon'ny avion, tsisy enquête natao. Il n'a pas été saisi par la justice. Il y a un autre assassin qu'on dise il est déjà à l'île Maurice. Il n'est plus à Madagascar. On dit aussi que les caméras qui sont à Ivat appartiennent à la société COPS. Dia zay zany mahatonga an'ilay caméra tsy nitodika tary ary tsy nalefa. Mazava koa ny tenin'ilay polisy hoe tratra tao amin'ilay caméra tao amin'ny lasity. Le mbola le nitondra an'ilay moto. Dia le vazaha nandeha tongotra. Ampiny le aveu le vazaha. Parce qu'il paniquait. Le contrat était de l'ordre de 60 000 €. Pour une vie. Joli sareo. Misy angle anankiray. Zay manko ny tsy fantatry ny olona manao analyse après ny zavatra mitranga, après les faits. Tsy azo natsaina hoe quelle dynamique ça peut mener. Pourquoi ces documents-là judiciaires, des preuves, circulent et distribués maintenant? C'est parce qu'il y a un timing que d'autres gens respectent et mettent en place. Ça ne crée aucune dynamique. Mais il y a des gens qui mettent en place une dynamique sérieuse et sincère qui pourra aboutir inexorablement à la chute de Andradjel. Ou Gaskara Tewe. Finalement, nous aussi, les opposition, autre classique à fond, que
kritika miandry action ny olona ozy de tezitra moa sy sorena andriamatoa andray miseza hoe ahoana ny tsaranareo ny opposition marina ny andray miseza tsy tokony tsaraina ny opposition manana ny ataony izy misy olona koa miezaky ny ampiady fa na izany zany misy olona mandinika hoe ty dynamique ty tsy mamely fa ity ny tsara. C'est là que les ACAM puisent leur fierté. Misy dynamique apetraka hoe ity ny dynamique mahavita an'io. Ka ahoana ny voahany reny? Vous croyez que c'est gratuit? Zao fotsiny ny teneniko anareo. Je m'adresse à la population malagasy. Tokony ho fantatrareo fa ny fonctionnaire d'État, zany hoe na gendarme izy, na police izy, azo lazaina hoe fonctionnaire manko reny. Misy procédure lava be vao afaka mandroaka an'ireny. Fa si vous avez bien vu, raha tena hitanareo tsara, tao anatina séance-na enquête no natao ny tournage an'le vidéo an'le aveu an'le bandit. Zany hoe ny fotoana namoahana azy no nofidiana sy napetraka amin'ny fotoana tokony mampety azy. Satria raha tany an-tanan'olona diso reny zavatra reny, de tamin'ny fotoana tsy napety azy no navoaka. Fanontaniana voalohany zay. Faharoa, fa ahoana ny corps police na mpanady ady na ny gendarmerie nanady ady an'ireny zavatra reny no lasa tonga aty amin'ny privé reny zavatra reny satria il y a un signe, cela symbolise le ras-le-bol. Mazava be ny tenin'le mpanady ady hoe fangahy ianareo ny tompon'ny ain'olombelona ka ho vonoinareo fotsiny amin'izao même malhonnête le olona. Tsy nahavavy ary tiako izay ngonongonona an'le vazaha teo. Fa zao ny zavatra teneniko antsika malagasy. Misy zavatra efa mandeha mahay za mametraka ny tongotrareo amin'ny tokony ametrahana azy. Fa raha sanatria zao tontolo zao mandeha any amin'ny lalana diso indray tompoko, de efa miteny anareo fa vititsika. Vititsika. Tsy zakan'ny tsena tsony zany hoe andeha hanavitra ny industria koa. Zay manko le revy nampitaina eto. Tsy zakan'ny tsena tsony zany. Andeha hanavitra ny fahasalaman'ny malagasy, andeha hanavitra ny paosin'ny malagasy, andeha hanavitra ny avenir amin'ny malagasy, andeha hanavitra ny avenir amin'ny Madagasikara. Izany ny priorité tompoko. Ka raha ohatra mpanao politika ary zany mampatonga ny processus mbola tsy mandeha no présence an'ireny mpanao politika very reny. Mo soi-disant manao mivavaka baiboly zao mais non, efa nazavaiko tamin'ny voalohany tary amin'ny sasy teny tary. Raha hiazakazaka anao filoham-pirenena zany dia hanapaka sy hanenjika ny fanapahana irery, surtout pour le cas de Madagascar. Mila filoham-pirenena désintéressé complètement matériellement tsika. Fa raha tsy zany potiky Madagascar. Tena miteny anareo an'izany.
Raha ianao malagasy ny tsy mahay mamaky fa andeha hanaraka ny olona fanatika fotsiny amin'ny fanompona olona dia tadio fa very ianao ary ho very ianao. Tadio zay teniko zay, ho very ianao. Tamin'ny 2018 any teny an'izany volana juillet. Fantatro fa Andry Rajoelina ny lany eo. Fa mba miangavy anao malagasy amin'ny lela-paladio aza. Mandehana mifidy, aza mifidy any Andry Rajoelina. Inona no nataon'izy rehetrarehetra? Tsy nandeha mifidy izy, fa loza mijanona tao an-trano. Dia ny olona mifidy izay mifidy ihany nandeha. 49%, 51% ny malagasy tsy mifidy. Izay nataony Andry Rajoelina teo no natao. Satria tsy manana légitimité ianao andeha hidina an-dalambe ka ianao raha tsy mifidy. Dia n'izao aho satria fantatro fa ho tonga io zavatra io. Fantatro fa ho tonga io zavatra io ary tsy ho ela. Fa raha diso lakana ianao, tengenana, lakan-jejo ny tengenanao, no fanatisma aminao, fanompona olona, dia miteny ianao fa ho any amin'ny lalana diso indray. Mody hanamboaran'ny olona lalana 100 km ianao, 500 km ianao, nefa ratsy mandeha ihany ny revy. Aza adinonao fa mbola tsy nisy nalalan'izany Bois de Rose zany, dia efa nisy mpitondra nanao Bois de Rose. Farafahakeliny ny efa taona izy nanao an'ity ao. Ny fanapahana autorisation nanapahana Bois de Rose voalohany dia tamin'ny andron'izany olona zany, ary nandeha ny exporteny régulièrement. Monopole d'une seule personne. Ny ali-dada zany dia niditra Ravatomanga. Indray raha malagasy amerina ny dada. Ianao malagasy mihitsy zany nefa mitady revo anapitehana ny filinina anao ne. On n'a pas de rêve pour un Madagascar qui réussit. On rêve d'une personne pour remettre au pouvoir. Tsy tokony andeha any le resaka. Fa ny amisavisana naty evin'ny soa. Au moins ianao malala hoe efa ankoziny lery kosa ane zany e. Efa anteny kosa lery tamin'ny 2018 tena mba amin'ny lela-paladianareo andana mifidy, fa aza mifidy Andry Rajoelina. Eo tsika zao. Efa miteny indray aho zao. Ho avy ity zavatra ity. So mandeha any amin'ny lakan-jejo. Tonga ry ampovoan-drano, vao mekapoka daholo nefa tsy mahay milomano. Matoa amin'ny tenen'izany, misy antony ary tena zava-dehibe. Za tsy ohatran'ny hoe le mpanao gazety, je ne dirais pas ordinaire. Non, tsy midoka tena ary miala tsiny aho. Fa naizany anaty zany, maro ny zavatra tsy azoko tenenina eto, fa ny zavatra hitako rehefa mandeha le processus daholo izy menakavy miseho tompony. Fa tamin'ny ianao niteny azy, tsy hita izy menakavy. Fa manomboka mavaivay ne zao vao hoe miaraka an'izao. Efa tany amin'ny volana oktobra ny hoe akamo, ensemble, marchons. Inona dikan'izany amin'ny teny gasy? Miara-mamindra. Anatra ny azy hoe tena apetrako mihitsy hoe tena matoa zao zavatra zao mitranga sy miseho tompoko. Dia satria miasa Andriamanitra. Miasa Andriamanitra. Marina fa misy tanan'olona. Marina fa misy sain'olona. Kanefa naizana zany, miasa Andriamanitra. Ary za tenako fleurira Kotomalala. Ifonako aminao tanteraka ary iangaviako aminao malagasy tompoko.
mahaiza mametraka ny tongotra ao any amin'ny lalan'ny fahatsarana sy ny fahamarina. Fa raha tianao ho potika indray Madagasikara dia manday any amin'ny lalana manompo olona. Dia ho hitanao ny fitsanganan'ny usine ny olona le ran'ny Madagasikara. Ny ala indray zany da vatomanga dia tonga indray data. Ary data tena tompony. Tsy azonao ahifika dia hitonatonananao menaka eo indray. Trois frères. Voalazako izay no tiako lazaina. Efa mipromettre tamin'ilay olona izay hoe zay raha angaha tsy hitenen'ilay dadanareo intsony fa aleo izy hiverina amin'ny zavatra tokony ataony. Indray izy efa manao propagande miaraka amin'ny synode, président synode eran'ny Madagasikara angambany izy iny raha tsy diso. Inona ny tanjona amin'izany? Mbola maro anie ny dossier ho avoakako hoe tena miteny anareo hatramina fifidianana tany amin'ny FJKM tany Antsirabe misy vavolombelona zany fa nareo manko sangisanginareo loatra. Za tsy miteniteny foana zany. Matoa mamoaka nisy zany. Mbola maro. Matoa miteny tsy mendrika ny hitondra firenena. Dia ao raha. Jilamboto aza ny Andry Rajoelina zany. Tsy mendrika ny hitondra firenena. Io izy io nataonareo ihany. Nataontsika ihany satria na tsy mifidy ary za. Tompon'andraikitra ihany koa satria tsy nahay nandresy lahatra anareo na antsika malagasy. Miezaka mafy aho. Maro ny olona tonga dia tsy tia atsony na amin'ny fianakaviana ary niresaka an'ireo olona roa ireo. Naveriko taminareo teto tsy indray mandeha indroa. Hoe zany Andry Rajoelina zany boakely teo tanàna teo e. Zany Mamy Vatomanga zany ny fianakaviana e. Tsy afeniko anareo. Noho ny raison d'état. Satria tanindrazana zany, firenena zany. Misy fianakaviana tsy miresaka amiko intsony. Tsy rarahako. Satria fantatro. Fa je finirai par avoir raison quand vous êtes dans le juste. Même si vous serez seul. Dia toy izy foana ny lalanao, ataovy fa un moment et un autre tsy maintsy azonao ny famarina. Io zavatra mitranga io. Miresaka zany Ravalomanana zany. Misy fianakaviana tonga dia mangaritra. Tsy rarahako lazaiko ny marina. Ary vao mainka lazaiko ny marina. Ho fantatry ny malagasy tsirairay hoe zany teny tena fandehana eo. Aleo hazava ny resaka. Mbola avy ny resaka vehivavy be fitombenana. Dia ho hitanao tsara hoe tena mbagiravy kosa ilay bandy iny. Tapahako eo fa misy dikany matoa teny amin'izay. Fantatry ny tompony hoe iza no makafy an'izany. Maka izy deto be vody teo. Misy zany tompoko. Fa tsy toy izany resaka dia efanao velomintsika. Samby tahian'Andriamanitra daholo ny oatra ny fandaharana androany satria efa miezaka mba ho tsy ohatran'ny adiny iray intsony kanefa ny tena zava-dehibe ny afatra natsipiko androany mba tsy handanana any amin'ny lalana diso ka etsampy amin'izao valo fantatra efa fantatra fa hanimba. Ny amin'ny Andry Rajoelina tena miteny anareo on n'est pas loin du but, encore moins de l'objectif. On n'est pas loin. Efa niteny anareo fa amin'ny alalan'ny fitsarana international ihany mafana manaraka anio. Avy zany. Lavary tompoko. Mandra-peona daholo samby tahian'Andriamanitra. Lavary tompoko.
Katiana frena kuya retiku Idrafunauti aitanau Numana mai Fanalizu away Zao manko ny zavatra mitranga azafady faranao kely. Ohatrany hoe mihazakazaka te hihainy mafy aty ny mpanompon'le rangahy iny fa miala tsiny ndao izatsy izy miala tato fa manjary manisy virus tsy hiaraka aminareo mihitsy zay na inona lazainareo. Raha manala amin'ny maloto zay tsy hanadio amin'ny olona efa feno tasy ihany koa. Aleo avaly, aleo azavy zany. Tenako zao vavolombelona zany. Narary ka narary ahy, nanaovan-davaly manana. Narary ary tena narary ahy. Raha tianareo fantatra zany. Ary le izy efa nisy mifamelan-keloka kanefa mbola mitohy ihany zavatra ataony amin'olona any ambadika any. Fa nampitandrina anazy aho. Matoa izy tsy mamaly ahy misy antony. Fa ny ampondrana sy ny mamaly. Satria plus izy mamaly ahy, plus avoakako. Ary io tsisy fihetsiny. Mandram-peo natao. Katiana frena kuya retiku Idrafunauti aitanau Numana mai Fanalizu away to you Yanaula sute ukavali Mwana china kunifyaina ku Yanaomai Tamyani taikweti Nuatena kompuni ni maraina ku Siapera kana Sesosu Kasima chakitanaku Kaitungi Sonchisa Arena sifananaku Mama nanani Samuna Faiya naku tukiku Natu Rakamina Kirajusati Sujiyu Tia Jesu Ratu Kashitaka Miaraka Miyalutuaku Manudu tena udi yukina Manuri nau mifinua Naturi vosi na vipitika Kavela nau yatefawa Nisumita naomba mipitika Zadefa pia Yuvanatuku Sakera kana Sesosu
sijaku pada mata tiamberana adalah aja manisha mana mana sejak kita sana mana ni mana mana Ichangani sani, anjimani cha, sabiliriyanda. Anjimani cha, imana la la la, sijati chatana, imani ni, imani mafiosa, ichangani sani. Anjimani cha, sabiliriyanda. Anjimani cha, imana la la, sejak bicara, imani ni, imani merasa, jangan disani, anjimani cha, sabiliriyanda. Tena misy dikany ary tena misy antony lehibe. Matoa no faranako tamin'izany hira izany ny fandaharantsika androany. Tena andro lehibe ary eo amin'ny antsoina hoe eo amin'ny kion-dalana amin'ny andehanantsika any amin'ny mety na any amin'ny lalana diso ny andro andrano. Mila fitarihana fisainana sy fandinihana amin'izay mety ho safidy ary tokony tianana sentiment amin'ny safidy mahitsy fa hoe io ny mahitsy dia ino no lalana. Fa à partir du moment ianao matiny hoe ka hitantinina ane atsy hitonton ane atsy ny rafozako ane zao ny anadahako ane zao ny rahalahako zao de zao no lazaiko atsika mbola hely Madagasikara vao tafita tsy ho vitan'ny hafatra arabava fotsiny zany mametraka an'izany rehetrarehetra zany ary fonako aminareo sady raha sanatria raha ohatra aho diso tena hifonako aminareo fa ny zavatra fantatro ny zavatra ataoko eto dia apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra feno. Tsy apetraka eo am-pelantananareo satria nareo olombelona ihany fa apetrako eo am-pelantanan'Andriamanitra. Sotra tokoa mandram-piona Nataoly.
Fona izao ny fotoana izay laniko andro mirana soloataona zao ny androko tojo izay natenaina ka de afaka ilay fiainako teo karakaina miova oso I do for me, Christy. 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 Saotratsika rehetra mandram-piona izay ny masaka androany ary isaorana antsika rehetra amin'ny fandaharana. Raha piditsika dia hiezaka mitondra vaovao voaray sy azo avy amin'ny Afrika Atsimo arakaraky ny fivoarany zavatra rehetra eo dia holazaiko sy ho tantaraiko amintsika mianakavy eto mandram-piona. Yes, God is all the power. Saotra Asle Elia Martin. Great, God is all the power.